Sahana Baratra. Tantara nosoratany Aina Aisha Silofilala. Ovelomin'ny Solof José. Saoly. Nicole. Louise Ravelosoa. Faniry Antarnivo. Mandray feo Liva Soloasina. Manatotosa Mamy Andriamariaina. Fery Fanuela. Fery are. Ok zay ry anta. Fery. So vao makiakarary ianao indray zany ka. Jereo ange sisy tianao e. Tsy toy izao mihitsy nahitako anao ka. Inona tsy nomony amiko e. Na ho faty zao tena izao ary azy. Tsy misy dikany amiko intsony e. Aza manao toy izao ianao fa mbola lavitra ange ny iainany e. Iena amin'inona nefa e. Efa firy taona mivadiny sika. Naniry zaza fatratra mba ho bevoka ihany efa indrisy tsy azo. Fanampon'izay indray dia mbola tsy afaka interaka tsony ihany koa. Ka intsony izany ny tantarako e. Ampiovinina tsony moa ny fitandrosany izany ry anta. Tsy aloha ve ny fahasalamanao no tokony ho jerentsika? Fantatrao tsara ny ry Fanuela ny faniriako ananjanaka hatramin'izay e. Ka efa izay ry ny lahatra ry anta. Inona no azontsika atao eo e? Tsy anaiky izay lahatra izany ary Fanuela. Tsy manaiky ok izay ry anta, ok izay. Na andaniako ny fananako rehetra ary Fanuela. Tsy maintsy ananjanaka. Fantatrao tsara nge ry anta fa na izaho koa aza vonina anao izany nefa. Indrisy. Tena tsy misy azontsika atao intsony hono ny mpitsabo e. Fa mpitsabo noho izy e. Mpitsabo noho izy no afaka handidiny fiainako toy izany hoy ianao e. Mampatahotra ange izany ianao izany ry anta e. Inona no tokony hampatahotra anao ny amiko ka? Tapa-kevitra ao mantsy fa anao izay rehetra mbola tsy nataoko mba hananako anaka e. So mba efa lasa adala mihitsy ary ianao ty. Tsy nisy tsy efa nataontsika ange. Inona indray no mbola tadiavinao atao? Mety mbola nisy fitsaboana mbola tsy nandramantsika ry Fanuela. Tsy mihina hoe zavy iny tsy hiteraka. Tena mila fitoniana ny sainao ry anta. Tokony ahay ampiony teny ianao. Efa tsy anjarantsika ny hananjanaka dia izay ny hononana. Mahatona ampizakany antsika izao dia ho zakantsika satria tsy nampitondra izay tsy ho zakantsika hono ange izy. Fa dia inona loatra raha ny heloka vitako ny dia sasiany toy izao e. Maninona dia navelana nantenana ny 9 volana. Voalatsaka nefa ilay sombiny haiko dia nisorony tsy hoe ho ampelantanako akory. Izany ve no atao hoe lahatra hoy ianao? Izao fotsiny ihany ry anta. Ninona nataonao dia hanampy anao foana satria mpivady isika. Ninona mitranga irahantsika mizaka foana. Indray madama fa nanatra anao fa sendra izay zazakely maditra alina ka lasa tsy miara-matory aminay ianao e. Inona moa ny ianao tsy an'izany e. Ety izy ara zaza mena vava ary aza tao inona fa dia ny sitrapony no arahany. Sady nono kokoa nge tsy mety miakatra mihitsy e. Izay ny tena hita manino fa noana angamba inga. Indrisy mantsy nefa niaty ariana amiko fa tsy teto mijanona. Eny tokoa. Jereo fa misiniziny be tokoa izy izany e. Betonty ary re raha omeko nono marina izy mandra-piakatry nononao e. Ka so hanahirana anao izany ka. Tsy maninona re. Efa tsy tianao izany fa izaho koa noatra ny daly e. Ka tsy izany mihitsy nge fa so hanome alahelo anao izany fa tsy hazanoko mihitsy e. Fantatro matsy fa tsy azo ny zanako. Atao ahoana moa e. Efa izay ny lahatra. Tsy mampaninona mihitsy nge amin'ny zanakao e. Ka ity ary izy ohatra ka tsy mampaninona anao e. Vavikely moa izy ity. Vavikely maditra io. Dia manahoana hoy zato be ditra e. Avy aloha no fa tena nona be izao ndry io e. Io ange. Tena nangina tokoa fa nahazo nono. Ay tena nona marina ka. Tena faly ery izao ny rainy nahazo an'ity saribakolo ity e. Angamba.
Angamba hoany na zazavavy kely dongadonga toy izao ve tsy ahafaly na inona ary? Efa tsy ara irery amin'ny rainy mandrakizay izy ty. Fa ahoany? Efa maty angano vadinao? Tsy maty izy ka. Ka ahoana re zany? Sa efa manambady any an-kafany? Migadra mandra-pahafaty ry izy. Tena azafady marina. Ry iza moa ny anaranao teo fa mbola tsy mifankahalala anarana mihitsy nge sika e? Bebinirina no anarako fa i Beby ny fiantso ahy. Ay, ny akosa Ianta. Ianao efa fantatro ka? Niaraka tamin'ireo fikambanam-behivavy nitsidika anay teny amin'ny Akandro Masera? Ay, izany filohandriny ka. Fa raha tsy mahadiso, inona kay dia nampigadra mandra-pahafaty ny vadinao e? Tsy mbola fotoana iresahana an'izany izao fa mbola mety ho tantaraiko anao ihany izany amin'ny manaraka e. Fa ity misy fanontaniana tiako apetraka aminao hoe raha afaka mamaly ahy ianao? Ka hoento ary aloha ny fanontanianao e. Ahoana ah? Vitanao ve ny taizio zanako raha ho toy ny naterako ve? Miangavy ianao tsy handatsa toy izany ry Beby tsy mandatsa anao mihitsy fa nandinika anareo roa teto ianao mampinono azy io. Tsy mety kokoa azy ve ny anananao reny toy izay ho aza e? Izaho sady tsy kitay, tsy varomaina, asa tselika ny velomako ny vadiko mo. Araka ny teneniko teo hoe migadra mandra-pahafaty. Inona no amelomako azy io? Ianao koa henoko tamin'ny resaka ireo mivady fa manery zaza fatratra. So dia mba resaka maniditsidina fotsiny izany ry Beby ka hanahirana. Tena marina fa aleoko mihaino anao toy izay hijaly araka amiko e. Raha tianao dia hosoratako aminao mihitsy izy eo masondrasazy rapito. Tena tsy mivazivazy marina ve ianao ty? Ohatray, so dia heverinao fa zazakely raha fa tena marina anie izany e. Dia tena tao ara-dalàna izany ny taratasy Raha izay no ampilamina sainao dia tsy maninona. Tena tsy hitako izay ambara ry Beby Tena faly tokoa Aleo fa iresaka mivadiko rapitso dia rapitso maraina ihany. Mba tsy mety marina nefa izy ka. Asa matahotra ianao e. Tena eto tokoa izy. Anta, fa inona dia ataonao? Zanak'izy ty ampinononao? Asa mitabataba aloha ianao fa manaitra ny zazy. Aleo fa apatorika izy dia ny andavarangana sika miresaka fa sao manaitra azy eto. Anta, fa zanak'izy ange io e? Zanatsika ry Fanuela. Inona ary ty mahazo ny Anta? Sao mba lasa adala. Nefa zanak'izy ty teny aminy. Iza no hanome ny zanany any Anta io? Fanuela? Enao ve ny teniko teo e? Zanatsika sy enao io. Mendrika ny anarany ary vavikely izy. Taizany nahitanao an'io zaza io? Zanak'iza koa io? Enao ve tsy mahalala teny gasy? Efa hoe zanatsika ka inona indray? Menireny atsangatsikany izy io e. Iza koa no reny afoy ny zananao anao io fa aza mirediredy eo ianao ry Anta? Io tovavy eo amin'ny fandriana ilany io Fanuela. Ny fanekenao sisa no andrasany dia lasantsika tanteraka ny zazakely. Tsy mampino azy zany ry Anta. Enao sy izy ve dia atapaka izany rery teto? Ka migadra mandra-pahafatiny ny vadiny. Ka tsy vita ny zazakely dia nomeny ahy. Nomeny ahy? Tsotra ery nge izany filazanao azy zany. Ka raha tsy hoe fanomezany dizika hoe nomeny ahy. Ka izany marinako. Anta, tsy moramora nge izany anangan-janaka izany. Inona ny sarotra amin'izany fa tonga dia soratany amintsika nge zazakely dia vita e. Anolokolo zanabaratra? Aza miteny toy izany ianao e. Tsy misy zanabaratra izany io fa zanako io. Fomba fiteny ihany izany fa aza mora tezitra eto ianao e. Eritreretinao hoe ivery ny tireny any aoriana any dia inona no ataonao Tsy misy an'izany io ry Fanuela. Efa hifanarahana dia hifanarahana. Ary raha ohatra ka alana ianao rehefa tonga saina izy, satria tsy nitondra 7 volana azy dia ahoana? Ka tsy fito no angy izany ry Fanuela. Eo ndray ianao fa manomboka mitomany. Oka izay ka.
Ka ianao ihany angeny maminavina izany zavatra tsy ho avy rehetra izany io e. Raha hitady izay reniny tena reniny ary izy, dia inona no valinao azy, an? Voaliko izy fa izany tena reniny. Na dia tsy afeniko azy aza fa tsy izany no tondra ankibo azy 7 volana. Tsy maninona rery anta rehefa izay no tianao. Efa niteny aho fa hanampy anao amin'izay ataonao aho. Ka rehefa izay izany ny safidinao dia ataontsika, fa fotsiny ataontsika ara-dalàna ny taratasy rehetra mba tsy hisian'ny olana any aoriana any. Misaotra ry Fanuela. Aza matahotra foana ianao fa tsy hisy olana izany fa izay vao tena nanjanaka isika e. Izay vao hisy tomanjazanako ilay akany efa niandry izany efa ntaonany maro tokoa. Ary aok'izay fa aza be ala eto mihitsiny any. Efa ataontsika ny sitraponao ho tanterahantsika ny fanirianao. Alohan'ny anaovantsika ny taratasy aloha madame Bebe an, dia tiako ny anontany ianao. So mba tsy hakasitra ny vadinao izao fanapahan-kevitrao hanome ny zanakao atsangana izao? Ho inona intsony moa izany e? Izy ange tsy hivoaka amin'ny fonja mandra-pahafatiny intsony e. Izay mampety ny fiainan'io zazakely io sy ny azo ny veriko e. Mampety ny fiainanao sy ny zazakely ho ianao? Ie. Ny fiainan'ny zazakely aloha tena iova tokoa raha ty aminay izy. Fa ny ianao, inona ny tombontsoanao amin'izany? Inona ny takianao ho sandan'izany? Iny tokoa ary Bebe. Inona marina tokoa ny ilainao e. Tsy veliko mihitsy ho zazo io raha mbola toy izao ny fiainako e. Hiasa dia ataoko aiza izy. Iza no hitaiza azy eo. Tsy ho toy ny fiainako ny fiainany rehefa avy eo. Dia inona ny dikany? Afaka hanome inona azy no hoaniko anio aza tadiaviko anio? Eny e, fantatray daholo ange izany. Fa ianao manokana, inona ny tadiavinao? Vola ve ohatra? Tsy varojanaka na dia toy izao aza ny fiainako. Eloko izany. Ka inona ary? Fantatro tsara fa olona ambony ianao Monsieur Fanuela. Ka raha azonao atao dia ny fiainan'ny sazan'ny vadiko. Izay dia ampy anay ka tsy ahitanay mandrakizay intsony ianareo. Ka ataontsika hoe tafavoakako any ary ny vadinao ka hitady anjanany dia ahoana? Anjarako ireny mandamina amin'izany fa tsy anjaranareo e. Dia izay izany ny fanarahantsika ry Bebe a. Ataon'ny Fanuela izay nan'ny sazan'ny vadinao dia ho anay tanteraka tsy misy arakaraka ny zazakely. Manaiky ary izy mivady fa izao ny zavatra farany angatahiko aminareo. Avelao aloha mba hiresaka irery amin'ny farany eto. Efa hivoaka ny hopitaly mantsy rehefa kelikely. Tsy maninona mihitsy ka. Andao koa aloha sika ho any amin'ny bivety ry Fanuela. Andao ary, andao. Tsy fidinazy ry zanako. So indri tsara ho tsy manana fondry. Tena ny fananako izany indrindra no anaovako izao. Tsy ho laitrako ny ahita ndry vola sipotry ny atsika. Ny anohanana, fantrana. Tsy reny araha manaiky ndry antairan'ireo sahady nefa votonga eto tany. Ka dia mamamela tsy sitrapoko izao. Mino any efa ndry fa indray andro any volana. Dia tsy maintsy mbola eo isika. Ary tsy maintsy ho ampahafantariko indray fa za vehivavy mahandro ty nahita andry masoandro hisaraka vetivety ihany tokoa isika satria mbola ho lava amin'ny fotoana iaina ndraiky. Anjarandry zareo aloha izao fa mbola ho avy ny atsika. Tsy te hanatry maso ny andraisana ndry eto tanako ka aleo apetraka eto ndry miandry azy ireo fa andehako. Mangeza zanako izany andeha vetivety alohany eno mbola hiverinako. Tsy ho voafafa mandrakizay izany fa izany dia ianao zanako ianao ninona tsy afoana izany. Izay ve ianao vao tonga efa mitady angatsika indray nge sakafo e. Efa mba niainga aloha ihany fa nividy kilalaoty ho an'ny mendrika ka nilahatra be ny kesy dia taraika. Andray tsara tarehy tokoa izany a. Ty ve tsy lafo be?
Sy hoeninao zay vidiny ihany fa efa ho aniverserany inge zao raha afaka pitso hoe sao de adininao ary. Tokoa moa. Ay tokoa raha afaka pitso. Tena tsy tao anatin'ny saiko mihitsy. Fa inona no mahavarinanao ato e? Efa taona be zao ange izy e. Aiza marina aloha izy zay fa mba te ahita azy a? Tsy hitanao anga izy manao tantara ao ambany lavaranganao ka. Tena tsy tazako. Fa ohatry ny hafahafa ange no zany e. So de marary indray ary ianao io. Marary anga mibetsaka any. Nefa ohatry ny falifaly. Fa misy inona marina e? Tsy azonao an-tsaina ve? Ninona e? Eny tsy ho voavinavinanao velively tokoa aloha e. Sara to mbola tsy mino hatramin'izao fa mbola manongo tena foana. Tsy fantatro intsony na nofony ny ainako na tena izy e. Fa misy inona marina ry anta? Tena tsy fantatro tokoa mantsy a. Inona zany e? Ananjandro mendrika ary Fanoela. Be voka ve ianao? Be voka ary Fanoela. Tena mitoejaza tokoa. Fa ahoana no nahatonga an'izany? Tsy hitako izay hamalina izany fanontanianao izany. Izay fotsiny angano lahatra. Tena azonao antoka ve aloha izany ha? Raha tsy izany tsy ilazany taminao mihitsy aho e. Tena avo ny lanitra ka tsy takatro ry anta. Tena ohatry ny manonofo tokoa. Ary zaho izy ianao ka. Impiry ihany nanao testa. Tsy latsaky ny 10. Izany e? Le rasazina lehako aza angamba. Teny efa leo aho mihitsy. Mendrika koa aza. Faly ery rehefa nilazako izany fa ianao nga ahoana? Tsy niala teto akaiky teto mihitsy izy fa nroahana fotsiny. Mba tsy nirindona ery koa izy e. Izany anefa tsy tokony hampihena ny fitiavantsika ny mendrika ry anta. Iza moa nilaza aminao fa ena ny fitiavako azy ka. Zanako vavy matoa mendrika ka na dia tsy nalaoko ny kiboko azy. Ary toy ny itiavako izay zazakely tonga eo no itiavako azy. Tsy ena mandrakizay ny fitiavako azy. Nahoana loatra ny teny mena tsy fotoy izao foana. Tsy fotoy ahoana ry anta. Efa nomeny zaza ianao ka aza manome tsiny be takan'io e. Ka semba nangesany ry Fanoela e. De maninona nefa na sembana izy na tsy zanantsika foana izy. Zaranao ary ianao nahazo azy. Everinao fa ho fidiny azy io ve ny toy io e? Tsy no ireo karazam-panafody ny tsabonanao hatrizay tavela tao amin'ny tranonjanakao ve ny nahatonga azy ho toy izao e? Ny tianao lazaina izany dia noho izany nahatonga azy toy io. Meloka be izany. Tsy hany mihitsy ry anta. Tiako ho tsapanao fotsiny fa tsy sitrapon'izaniza velively nahatonga izao. Rehefa izao no izy dia ekena fotsiny. Manabe sy manolokolo azy no diditsika ray aman-dreny. Jerenao arange dokotera. Tsy santsotra izy ireo hoe sembana na maninona marina izy zazakely io. Izay ve marary sa tara sa tsy haiko tsony marina. Tsy maninona na marary na votsany sainy ry anta. Tadidio fotsiny aloha reny fiforetanao aina taloha naniry zazy reny. De tokony ho toy izao ve no andraisanao azy e? Ny olon-drehetra mitaiza sembany reny maninona aminao? Ampahafiriny reny ianao? Ka somba misy azontsika tao ihany hitsapoana azy ry Fanoela. Na isy azy zany mbola any orindrina kely angamba vao azo atao fa tsy amin'izao vao zaza mena vava toy izao e. Takizay inona e? Aoka. So de fa lasa-dala renao ty. Nahoana arany tsy mendrika. Raha rako ianao tsy hiteny izany a. Tsoriko aminao fa tsy toy ny vavy matoko no andraisako amin'ny mendrika fa tena vavy matoko, tena zanako izy, ka aza ataonao toy izany. Azafady ry Fanoela. Tsy hitako tsony izay hanaovako ny tenako e. Aza manome tsiny an'Andriamanitra ry anta. Mba jerenao kely inge ny fandraisan'ny mendrika an'io zazy io e. Tsy vatra ny lozany mihitsy. Tsy haiko hoe fantana tsy fantany hoe semba ny ty zandriny fa de tiany ery. De ho ambaka ny mendrika ve ianao e? Ianao zay reniny. Ary ianao io ka. Ianao ve mba tia ny sandry? Oadray. Zanako ve tsy ho tiako aminao?
Tsy hoe sembana izy ka tsy zanako fa zanako tiako foana izy ary tokony ianao toy izany koa ianao. Ohatra lasa ihany aky ny saiko ro mendrika. Amin'inona ke? Raha ohatra moa izany ka tsy nanangana andry dada sy neny dia zarery ny teto zasy ny falemeko. Tena lasa lavitra be angeka izany saindry izany. Ka marina ange izany e. Dia tena zarery mihitsy satria moa dada sahirana amin'ny fifidianana lava io. Neny ohatrany tsy tia akory. Tsy tia andry ahoana koa neny fa aza miteniteny foana toy io. Hitako fandringa ny tena tiany kokoa noho izahay e. Efa hatramin'izay mihitsy. Tsy haiko hoe noho ny fahalemeko ve? Tsy tokony hiteny toy izany ry fa fantatry indringa efa marary fo neny. Ary zanga tsy mba marary fo amin'ny ataony ka tsy fidiny ho angy ny malemy e. Zahara mba mijaly. Tsy mitovy aman'olona nefa dia tsy eritreretiny akory izany. Izao izy hitady olo-kafa hikarakara manokana hono fa tsy vita andry fa andry manoma ny examen. Iza nefa eo ihany fa tsy mivaky loha fotsiny. Efa nandresy lahatra azy ihany angeka hafa hoe tsy ilana olona ny fikarakarana andry fa vitako nefa izy mihitsy ny tsy mety e. Tena mbola isaorako andry ihany aky ny fiarovandry hatramin'izay a. Teo foandry na andro na alina raha mbola nisy ny lako andry. Izany koa ve kidy isaorana fa mpiravavy angeka isika e. Na dia tsy ray kibo ary. Aza miteny toy izany aky indry fa makarary fo marina. Ndry ary moa tsy ray kibo amiko nefa tsy manaiky ny tsy mahay raita-po antsika. Ilay reniko nahitako masoandra nefa indrisy fa toa mandany fisiko. Angamba kira ny sitrapony dia nahoaka mihitsy ny fony voalatsaka. Mba ahoaka kiza ry sandy a. Hitako. Marina e. Ekeko fa tsy mifanakaiky-pona ireo mianaka nefa tsy hoverin'izay tsy ho mpianaka ne. Izany mety ho adiny fa tsy ndry velively. Teroviana zao ilay mpikarakara no avy eo ka. Tsy ora-pitso ve? Dia tsy karakara tsony koa izany ndry. Aza matahotra kindry fa rehefa eo a dia miala izy a. Za tsy maintsy hikarakara andry na ho faly neny na tsy. Aza hitako aky ka olona masika be izany a. Zahay angamba vao tsy afaka hiantahanta toy ny fanaoko amin'ny intsony. Aza be fanahiana toy io ndry e. Mety ho tsara fanahy noho izary izy viza ny mahalala. Ohatran'ny tsapako aky hoe ohatran'ny sarahany izany foana sika. Tsy misy an'izany aky eo a. Marina e, efa hatramin'izay mihitsy. Hitany angamba fa tena tiandry ahy dia be fialonana izy. Ndry ho aza mirediredy. Karaha izany moa aky no mitohy. Mety ho vitany aza ange izany hanome andry ho andreo tena ray aman-dreny mba hisarahantsika fotsiny e. Findry ity ve adaly e. Tsy hanao an'izany velively izy fa araka ny tendry ange dia tiany ahy e. Ka amin'ny fomba ahoana no hamoizany ahy? Sady za koa tsy hety an'izany na oviana ka. Efa ato ny ray sy reniko dia ato aho izany. Izay olona nanary ateny amin'ny hopitaly ve ho mendrika any Antsikoué reny ka hamozako any zandriko. Ka aza matahotra ndray fa ninona tsy saraka sika amin'ny rahavavy. Ndry izao no milalao ry bebe a. Toko izao ilay fotoana efa nandrandraindry efa ho 10 taonany. Anao ahoana re ny eonako aminy? Mety ho fatany ve a? Nefa tsy mino izany aloha e. Zara ny ofa-betso toy ireny taloha ireny. Lasa natavy, ny volo lava, ny panta tamin'ny tarehiko ny ala. Tena tsy fatan'izany aho e. Sady mety hanimba ny tetiko izany ka tsy hatotosan'ny kasaka atao a. Tsy misy ahasakana ny ifandraisako amin'ny zanako nefa na iza na ho inona. Indrindra moa izy mivady lehibe. Mpiandro mivola vita izy ireo tsy tompo mifampameron-doha. Za no nitondra ny zaza 7 volana kibo ka izy ireo ve no ray aman-dreniny e? Tsy mety aka. Sady efa tonga ny fotoana. Izay ihany ny lako azy ireo. Efa tafiditra izao ny zanako ka araiko amin'izay. Ela izay nanana ny anjanako izay. Tena lasa saina be mihitsy a. Efa tonga sahady. Ary alao amin'izay aloha anao metimety. Saotra voaray asa eto ka. Tsara an'izay tanàna ity marina. Tena paradisa kely mihitsy. Eny e, nanampitana aloha ny zanako e. Sendra olona mpanefefy toy izao. Aleo mpitserina sonnerie.
Izay angambo le ramatoa azoko tamin'ny telefonina maly. Aleo aloha ampandrosoina sady mendrika koa tsy mbo akory ampandroso azy. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao? Ianao moa izany le niresaka tamiko telefonina maly? Eny tompoko. Ay, ka ndao ary androso any an-trano fa eto ambavady be no hiresaka e. Ndao ary tompoko. Ndao e. Mandrosoa Ay, mipetrapetrary. Eny tompoko. Ianao ramatoa izy? Nirina tompoko. Faly mahafantatra fa ono ary Nirina? Ahoana say tompoko? Tsy mampaninona anao ary aloha ve nitsokanao amin'ny anaranao e? Tsy mampaninona mihitsy tompoko ka. Fa efa fantatrao ve aloha ny asa hitadiavany mpanampy ato an-trano? Tena mbola tsy fantatro mihitsy fa siso no henoko hoe mitady vehivavy hiasa trano nareo. Moa za tena mitady de iny ny telefoneanao maly iny e. Ay, raha marina aloha ny tenenina de tsy hoe hiasa trano loatra no ilainay olona ato e. Fa ahoana re zany e? Efa manana olona kilasy mody zahay e. Fa olona ikarakara ilay zanako malemy ao no ilainay mpanampy e. Malemy? Fa inona moa matetra anao amin'izany Nirina? Fa nga malemy ilay zanakao? Ohatray. Fa inona re ty mahazo anao e? Ohatran'ny mahagaga fotsiny izany ka. Ka zao ary karakara izay zanako malemy izay ny olaika anao. Ka asa raha mazoto ianao na tsy? Loza re ty Andriamanitra fa malemy ilay zanako hoe inona re no ataoko hoe tena very a. Toa lasa saina lavitra be eny ianao izany e? Sa tsy marisika indray ianao? Ka zao ary toa nanampoka be anao fa aleo ary aloha omeko fotoana eritreretana ianao raha mazoto ianao de miverena rapitso. Tsy mampaninona anao ve zany tompoko? Tsy mankevitra. Eny tompoko. Ka lazao ary aloha mombamomba anao fa toa tsy niresaka izany mihitsy nge sika maly e? Nirina no anarako araka ny efa fantatrao. Efa maty vady ary niasa taman'olona teny foana aho hatramin'izay. Tsy niteraka izany ianao? Azo atao hoe izay e? Azo atao hoe izay ahoana re? Tsy azoko ka. Niteraka ihany afa tsy azo e. Ay, efa nilazaiko anao moa fa manana mpanampy izay ato. Eny tompoko. Ny asanao izany de karakara ny sandy fotsiny ihany. Nefa tsy maintsy kilasy mandry ianao fa andro aman'alina ny karakara anazy. Ny karamanao indray dia ny orinasa ny mandoha izany ka mitovy amin'ireo mpiasa vao miditra ihany aloha amin'ny voalohany. Eny tompoko. Arakaraky ny fahafapomenao no ikaran'izany. Ty, hitanao io? Io marobola. Ka ahoana? Tena vonina ianao? Tena vonina tompoko fa misaotra anao. Ka andao ary ianao etoka any an'efitrano sandy e? Ndao ary tompoko. Mba afaka mifankahalala tsara nareo rehefa tonga any. Eny tompoko. Nandona arave moa za afaka hamotrano andry e. Io indray ianao. Isaka mba miditra ato an'efitranoko ato ianao dia tsisy afa-tsy izany teny fanesoana izany foana ny ataonao amiko. Mandrosoa ianao ry Nirina. Manahoana ianao madimizely? Manahoana? Izy no Nirina hitaiza sy karakaranao fa lasa. Mandrosoa re ry Nirina. Dia mipetrapetra fa ny fihetsika neny ve ataonao ahagaganao toy io tsony e? Sandy no anarako. Efa fantatrao? Eny tompoko. Ary azo atao izany tompoko izany aloha fa ohatrany manisy elanelana be izany e. Sandy fotsiny antsoina fa sika ihany ange ny ara iaina ato andro aman'alina le. Raha tsy madisy ny manontany ry Sandy. Ahoana? Efa hatrany ekipy ve ianao no nalemy toy izao? Voalatsaka hono dia hitan'ny dokotera fa tsy mitovy amin'ny zazakely rehetra fa sembana. Zany ve? Mahagaga zany. Fa inona koa no mahagaga ny Nirina amin'izany ka? Nefa zaza salama tsara izao no naterako. Toa variana be ianao? Sa mijery reto sariny amin'ny rahavavy reto? Mirahavavy? Fa inona reto mahazo anao e? Toa taitaitra be ihany. Fa nga ianao manana rahavavy? Tsy hoe tsy miteraka intsony moa izy tamin'izany. Zokiko re io e, mendrika ny anarany. Zokonao? Fa hono aloha e. Ahoana izay? Firy taona marina aloha zato ianao e.
Ary ny zokinao? Za aloha 7 dia izy 20. Fa inona foana ary tia mahataitaitra anao ty? Tsy misy ninona rehefa ohatrany efa mihoatra noho izany ny fijeriko andry e. Hitanao, iny miditra ny vavahady iny mendrika. Andrasy fa tsy maintsy tonga eto iny izao. Tena tsy ity sandy malemy ity izany ilay zanako raha izany fa imendrika. Dia iny tovavy tsara tarehy manatiny iny ve izany ilay nalaoko ny kipoko e? Anao hoana ny fionanay e? Iny ange ho mendrika e. Toa tsy henonao akory tena henoko kokoa izany fa miandry ny atongavany eto aho e. Efa tonga ato ilay nandrasana. Izy akiry mendrika ny Irina, ilay mpikarakara marary e. Io indraindry. Fa nga ianao marary? Tsy marary izany re izy ry Irina. Ny sandy indray dia izany foana. Dia izy ry Irina no mendrika, ilay zokiko vavy. Zoko vavy Ahoana hoy izy ianao fa tsy henoko? Faly malalanao aho ary maty mizely Za koa faly malalanao. Sao ry Irina. Tsy haiko hoe efa nolazainy neny taminao ve ny fiainanay taloha? Nolazainy fa manana mpanampy-kilasy mody ianareo ka ny karakara ny madimozely sandy ihany no tena asako e. Marina mihitsy izay fa ampiko kely fotsiny. Za ihany no nikarakara ny sandy tato hatramin'izay fa izany hoe hanomana fanadinana dia somary sahirana kely. Fa raha vao manana fotoana malalaka kosa na efa eto ary ianao dia za foana ihany nikarakara azy. Ka sao dia hanahirana madama reninareo izany ka? Fa nga moa izany ilana ho fantany ka. Toa ohatra ny hanahirana ihany izany koa. Inona izany ny asa ataoko rehefa eto ianao hikarakara azy ka? Tsy maninona fa mamaky boky ianao e. Tsy mety aky izany ry mendrika. Nangina teo dia nandinika ary tsapako fa tia tena loatra raha manaky aniringelina ny fianarandry. Efa eto aky ny Irina dia aleo izy ihany hikarakara. Io indraindry. Fizara ny sahiranako eo izy indry e. Tsy ndry raha vaviko. Raha vaviko ahoana foana e. Fantatry indri ny fitiavako sy ny tsy fahafozako andry hatramin'izay. Fa inona ary ny tiavany ity mendrika n'ity sandon-dozy ity? Nefa izy ity mantsy izao no mety andovy izao fananam-be izao fa tsy mendrika akory. Tovariana be angeny Irina izany e. Misy zavatra saika mbola hanafarako anao koa mantsy. Lazao ary e. Ny momba n'ilay fanafodin'ny sandy. Tena betsaka izy ireo ary ireo no tena zava-dehibe indrindra. Tena betsaka tokoa ka. Misy lera ny finanana azy ireo. Tokony tsy ho tara na lasa loha mihitsy dia tokony tsy ho tapaka fa misy foana ka anjaranao mandamina an'izany rehetrarehetra izany. Ampianariko anao e. Eny e. Ary mbola miangavy anao ihany hitandrana tsara fa saropady ny fanafodin'ny sandy. Eny toko. Irina. Antsononena ianao? Eny tokoa, aleo aho ho any vetivety. Ka ahoana keny fijerindry azy Ohatry ny batsotra ihany e? Ohatry ny mivandravandra be izany eky izy Tsy haiko hoe misy tsy mety ve ty amiko sa ahoana fa tena jereny ambony ambany tsara mihitsy Vao mijery azy anefa dia miondrika izy fa tsy mahajery mihitsy. Tsy misy an'izany eky fa za mamoriporony eo ndry Tena marina angeky izy izany Ohatry ny mampanahy ihany ny toetrany. Roa volana izao no nipetrahako teto. Hitako tsara ny fiainan'ny zareo ato. I Ramo sy Fanuela moa dia miasa lava. Efa alina foana vao miditra ny trano. Madama indray dia mihidy matrano ireo foana. Ramba mivoaka dia mila vaniny amin'ny sandy. Tsy haiko hoe fa dia inona loatra ary ny tsy fankazahoana izy mianaka. Fa dia toy ny sakaiso maso mihitsy Efa hitako tamin'ilay kopy tao anaty bokin'ny sandy fa tena zanak'izy mivady fa tsy natsangana toa amin'ny mendrika. Ny mendrika moa dia tena tian'izy mivady no sady tia azy ireo raha teo. Ohatra ny ho sarotsarotra ihany ny azahoako anjanako raha izao no izy ka. Nefa
Tsy maintsy iverina amiko ny zanako na ho ela na haingana. Zanako iny. Ohatran'inona moa fitobiko mifoka raha naheno fa ay tsy tia malemy ny tena afo ilay zokony. Tsy foky nalàna teny aminy masoko. Tiako dinihana ny tenan'iray manontolo. Ampitahako amin'ny ahy. Tokony mitady hevitra matipaika ahafahanay miaraka indraika. Tsy ao anatin'ny fahantrana nefa fa efa ela nieretan'izany aho mantsy. Aoka fa hitako ny hevitra. Ataoko aloha voalohany indrindra izay akalan'ny mendrika sy telo mianaka. Izay vao milaza amin'ny tena marina. Ary amin'ny farany dia iarahanay mianaka misikotra tsikelikely ny arenan'izy ireo. Aleo fa izay no ataoko. Sady efa iny koa iny izy eny. Isanty koa moa tia matory. Aleo fa alehako ny efitraniny. Io indray ilay raha matoa io fa misikilo aho. Everiny fa tsy hitako indray izao izy eo andala tsara ao io. Inona nefa ny tadiaviny ary? So dia mba manao ratsy ary ka mahana. Aleo fa arahako maso koa manomboka izao fa tena mampiahy ahy. Fa ho diako antsoina amin'izay ho hainina be eo. Finna nataonao mangarangarana fotsiny eo fa tsy miditra e. Ka sao dia manelingelina anao ahy e. Ianao toa mianatra koa. Midira rehefa saika hanao pôzy kely mihitsy aho zao e. Fa inona aloha ny tadiavinao e? Ohatrany misy zavatra tiako anontaniana anao aho. Fa ohatrany mahasadaikatra ihany e. Hoeto ireny fantanianao fa tsy maninona e. Mahagaga aho tsy fitovizanao amin'ireo ray aman-dreninao e. Nefa jereo isany dia reninareo navela ange izany e. Nefa izy indray toto tia ny neninareo mihitsy fa ianao no tsy foy. Fa inona koa mahalasa ny sainao amin'izany e? Ka mba ohatrany mahagaga ihany ka. Ka zao ary raha tianao ho fantatra ny valiny e. Za ange zazana tsangany dada sy neny e. Izay ny tsy hitovizanay. Loza vahy fantatry mendrika vazazana tsangana izy. Dinina indray ireny no teneniko e. Ianao ary atao tsy miainao akory fa ilozanao mitanondrika eo fotsiny ko. Miainanao fa atao somary gaga fotsiny amin'izany zavatra lazainao izany e. Fa hono aho. Ay izany ireo tena niteraka anao ka. Dada sy neny ihany indray aman-dreniko. Tsy mahalala koatra azy ireo ary tsy te halala ihany koa. Fa hono kosa e. Izay ihany ny fantatro e. Matoa ny laviny dia tsy tiany sy niriny ka za koa tsy mitady azy ireo e. Ary ina koa ty mahazo anao mivaly mainty be toy io. So dia marary ary ianao ty. Nirina? Nirina? Tena tamboko natorana marina. Toa nitsangana sahady tia Nirina. Fa angaha efa sitrana. Izaho nga narary fa mba sendra nandalo fotsiny io fahatorana an'iny e. Aiza koa misy an'izany fa mandehana aloha ianao miverina matory mihitsy ka? Misy zavatra tiako lazaina anareo roa e. Nefa mampisalasala sao tsy hinanareo. Fa misy inona indray ry Nirina? Eny tokoa fa misy inona indray? Mba hafantatrareo moa hoe inona no nahasafitra tamin'iny? Lazao ry Nirina fa aza manao akamantatra toy io a. Eno a. Raha ny hainanao teo ary mendrika hitako fa tena tia azy ireo tokoa ianao nefa kosa inona e? Tsy toy izany no andraisan'izy ireo anao. Fa inona no tianao ho lazainy? Henoko mantsy izy ireo ny resaka. Izany no mody nanatsafako anao amin'ny mahazazana tsangana anao. Fa inona mihitsy ny tia Nirina tia ho lazainy? Henoko ary ianareo ny laza fa leony izy mitiany ny tena. Ny an'ny tena indray tsy veloka tenaina nefa tsy maty afoy. Matahotra ny taiza zana-baratra hono ka hitady ilay nahitany masoandro e. Izany koa hoe dia mba marina e. Izaho koa aloha tsy mino an'izany e. Ka atao ahoana moa rehefa tsy inona nareo e, fa izay ny resaka henony sofiko. Dia dada ve no nahavita ny teny an'izany e? Dia neny koa ve dia anaiky an'izany? Na dia noho ny fitiavany Andry ihany aza? Tsy nety tokoa reninareo nefa nomendra ianareo safidy. Na ianao ry mendrika na izy renareo. Sary rova nefa fa tanapolo ny entinao niditra. Ka tanapolo toy izany koa no entinao mivoaka ka dia niova hevitra izy e. Samy nina amiko ve ianao fa marina daholo izany lazainao izany?
toy ny zanako nandraisako anareo hatr'izay menina fa marina daholo izany. Dia sara toerana ký izany sika ary mendrika. Handeha izany ry dia ho tohiana indray ny ahazo aheto. Iza kosa no miteny anao fa naiko resy ka ilavolefina fotsiny izy ka. Fa inona no tianao lazainy? Mba miady nareo roa e. Ianareo roa kosa ve dia ho resy tondromolotra eo fotsiny? Anaiky fotsiny amin'izao izay fanapahan-kevitra izy ireo hoe tia hanangan-jaza izy ireo dia maka zanak'olona. Leo izy dia amerina ny zaza natsangany amin'izay tena ray aman-dreniny. Rary ny ve zany ozy nareo? Ka tsy misy ka zany e. Nananaovany any sandy araty ve dia rariny. Fidinao anao ngary sandinao alemy. Nefa zany ve ny tsy itiavany anao? Zany ve natao hoe ray aman-dreny e? Sao mba tsy rariny. Tena tsy rariny marina kiry mendrika. Tena mila fanasitrana an'izao sa ahoana ozy indry? tsy hitako ange izay azo atao amin'izany. Aza matahotra ianareo fa tsy maintsy mahita hevitra isika. Hitantsika eo foana izay hanaovana azy ireo. Mendrika, misy zavatra saika holazaiko anao. Nakanesa ianao aty amin'ny salon aty rehefa vita izay ataonao fa miandry anao aty ahy e. Tonga dia lazao dia izao izay tianao lazaina fa tsy misy ninina ataoko intsony izao e. Niresaka ho aza sirainao e. Ay, ka ahoana ny fanapahan-kevitrao? Tsy havelanao ano ny teniko akory moa fa tonga dia tapahanao ny teniko. Tsy ilaina resahana amiko izany fa nareo ange mandidy sy manapaka e. Izay tianareo ihany io. Fa inona ary tia mahazo anao? Fa nga efa niresaka ianao sy ny rainao? Efa miteny ange aho fa tsy mila ifampiresahana amiko izany e. Tsaro fa indrindrina ange manatsofiny e. Tena tsy azoko mihitsy izay tokony hatezitra anao amin'izany. Zavatra mahasoa anao anie izany. Mahasoa avy ozy nareo e. Fa dia iza loatra nareo no miseho mandidy sy mahalala an'izay mahasoa ny fiainako e. Mendrika, fa inona no tia mahazo anao e? Mbola tsy nahitanao tezitra be toy izao mihitsy hatramin'izay ka. Mahay me tsara velatsia nareo e. Ohatray, tandremo ihany anefa sao mihoatra amin'ny fefy a. Ray aman-dreninao anie izay e. Nahoana ny lazainao fa mety tsara velatsia aminao izay ka. Sao dia tsy rariny. Fa ny ataonareo ny rariny. Miseho mandidy amin'ny fiainanay hatr'izay ka hatramin'izao. Rehefa tsy handeha reto indry dia nijanona fotsiny amin'izao fa aza be vava-toy io a. Fa moa misy safidy indray izy ity e. Tsy efa nitapahanareo moa ny hevitra ka inona indray. Oka aloha hijanona any mihitsy izao resakitsika izao ka. Tena mariny. Mandeha any ianao dia toy izay zavatra nataonao tany. Izay ihany ve patron? Mandeha any fa za azy any an'iny eo a. Fa inona ary nahazo mendrika teo? Za mba saika hanao surprise ihany fa alefa any mivady an-dato fianarana any Amerika izy. Nefa dia toy ireny ny nandraisany azy. Fa ahoana tokoa moa no nahalalany izany? Sa efa niresaka izy sy fanovela angambaka. Tena tsy napoziko toy ireny mihitsy ny fihetsiny. Mandidindidy ny fiainany hoy aho. Tena tsy nahita azy nanao toy ireny mihitsy hatramin'izay ka. Sa niova tokoa re izy? Dia eto amin'izay ara ve no aseho amin'ny mahazaza natsangana azy? Dia ho sanatria ve ho tanteraka tokoa ilay hoe teny hoe akoho mikotrika todingany. Io sakafonao ry mendrika fa sao tary eo indray ianao a. Tsy inana e. Ary tomtomany ry tony efa nisy inona? Tena marina ny teninao ry Nirina fa tady amerina amin'izay tena reniko tokoa neny a. Ahoana tsara? Izany koa ve dia tokony hagaganao e. Tena ino, tena fantatra marina, tsy napoiziko io. Io indray Nirina fa isaky ny resahana dia varibariana. Ka mandinika tsara n'izany lazainao izany e. Fa ahoana aloha ary no navalina azy ireo e? Tantarao e. Ohatran'ny mahaliana izy izany. Vao saika hiteny indray izy dia efa nataoko ny ihany tonga aloha e. Nasehoko azy ny fandavako ny fandidin'ny fiainako. Dia ahoana hoy izy ireo ka?
Mbola ny tsara vela tsy ihany fa ianao nga ahoana? Andray. Lazainy fa tsy maninona ary io raha hijanona indray a. Dia sahany ve ny teny an'izany? So dia heveriny fa saribakoly ary ianao ka hoe izay tiany hanaovana anao? Tena gaga amin'ny fahasahiny koa e. Izao ry mendrika. Efa sady tsy ho an'ny atsy ihany ianao no tsy ho an'ny roa, ka dia tsonjovy ihany no avinao. Sao hiala maina tahaka ny takotra eo. Inona ny tianao lazaina fa tsy azoko? Tadidio tsara fa rehefa atsipy izany ianao dia atsipiny. Raha tsy mandrainao koa moa izay tena ray aman-dreninao, na hoe mahantra dia mba hoaiza ianao? Ho toy inona nefa ranao? Ka inona nefa ny azoko atao hoe ozy ny reny? Ampiasaony izay na ry mendrika. Za ve moa afaka handidin'ny fananany ka? Ianao ve izany dia anaiky atao vaty tsindriazana ka rehefa maloka ny andro dia atsipy? Alaivo ny anjarandria rehetra dia ny tsy misy romoromo e. Ka inona ary nataoko hoe ianao e? Ary zareo ve anaiky an'izany fotsiny eo? Fa izanga miteny andria fa ataondrio fantatry zareo ny angalandria ny anjarandria ka. Angalatra zany? Iza moa no miteny fa mangalatra izany ka? Maka ny anjarandria ho aho. Ka amin'ny fomba ahoana indray ary e? Ory mendrika, fa tsy maintsy atory-ndria ve ny isy avo tena azon-dria e? Mbola hitako taiza moa nanao an'izany e? Io kofra ho anefitrandro zareo io ary ny mamoana io ve dia tsy ho haindria? Ao ve dia tsy isy izay tokony ho anjarandria? Sao dia mba sanga mahery loatra kosa izany e? Ka efa tapitra angeny lalao ry mendrika e. Sao adinondria fa efa tapitra ny fakan-drivotra. Sokafy dia alaivo izay rehetra hitandria eo. Raha tsy misy vola ao dia ny firavaka sarobidy ao alaina. Dia ho aiza ary nefa izay avy eo e? Ianareo izandray re. Sasany ka. Sao dia heverinao fa avelako eto kosa ary izy? Raha miady hono izay sy ny naterany tsy naleny noho ny azy naterany Tsy manaiky an'izany kosa ka. Izay kosa aloha tsy saraka e. Tsy maninona ary e. Rehefa izay aloha ny hevitrao. Any aoriana dia ho hita eo ihany izany. Eny moa fa ho aiza aloha izay e? Misy tranorazana izay any Ambohidratrimo ka andao aloha any mipetraka e. Fa ahoana ary ny Irina? Fa inona no anaovanao an'izao e? Efa toy ny zanako any nandraisako anao e. Ka moa ve tsy adidiko ny manampy anao raha misy ilanao an'izany e? Misaotra ary ny Irina. Solondreny tokoa no andraisako anao. Inona tokoa ireny nataoko raha tsy teo ianao e? Iza tsono iraharaha eo e? Ny tena zaza tsy hatrano indray aman-dreny. Ary aza mitomanto izao aloha ianao e. Okizay. Tsy anarandria izany atao voatoy ireny mitondra andriam-boka nandritra ny 9 volana. Misaotra ary ny Irina. Fa inona mihitsy ny mahazo anao ty ry mendrika? Maninona anareo indray aho izao ka? Zany famalinao. Zany ve mba avalinao indrainao e? Tena niova tokoa ianao ankehitriny. Asa hoe inona no nahatonga an'izany? Nareo indray ve manontany any antony? Hitanao, izany foana ny azy. Tsy haiko hoe inona foana ny hanomezany tsiny atsika. Mangina ianao ry anta. Aleo aloha izahay no iresaka. So ampihetsika ny retim-ponao indray izany. Oka ianao hiaino fotsiny, na hivoaka mihitsy aloha. Ao ary rehefa angina e. Dia izay ho ary mendrika. Inona no antony hamalivalianao andreninao? Ny avonavona sy ny tsy firaharahiana moa manginy fotsiny. Ary toa tsy mamaly ianao e. Inona no avalinao an'izany? Ka raha mamaly eo ve tsy ho lazainareo fa be famaliana indray e? Tsy aleoko dia mangina. Maninona nefa ianao raha tsy manao valiteny boribory toy izany e? Maninona raha tsy tenenina fotsiny izay nataonay tsy zakandria dia fanazavana eto dia vita. Tsy tatiko ny andidididinareo ny fiainako e. Fanga nareo no Andriamanitro no hoe nareo no andidy sy anapaka ny moaviko. Nandidy ny fiainanao tamin'inona nefa zahay? Asa, tsy fantatrareo ve ny nataonareo e? Za indray nanontanianareo. Raha misy fihetsika nataonay ka no hiverinao fa tsy mety ary dia hifonanay. Aoko hijanona any mihitsy izao disadisa izao fa so mitatra ka. Raha miraraka tsy azo rofina ve ny lasa? Eny anaka. Nefa
Tsy manafoana ny saika merenanareo any amin'ny tena reniko izany. Ka ahoana ny hevitra ro mendrika? Tsy aleo ve ireny ho any e? Raha noraraka tsy azo rofina araka ny voalazanao ireny ka tsy azo rofina intsony. Lozaka angamba aloha nareo fa miandry ahy sandy. Dia indrindra koa, efa nanakaraman'Irina ange fitaizana anazy ka tokony tsy hanelingelina amin'ny fianaranao izany e. Nefa mbola ataonao fanahiniana ihany ny mikarakara azy. Eny tokoa ary mendrika. Sao dia mba tokony hifantoka tanteraka amin'ny fianaranao ihany ianao ty. Ny anasarahanareo anay mirahavavy aloha dia tsy ekeko e. Iza moa no miteny fa te anasaraka anareo zahay. Ny asoanao ange no tsinjovinay e. Asoa avy e? E! Ary ny asoan'ny sandy ve mba nieritreretanareo? Ianao aloha izao no resaka ary mendrika. Rehefa tafita ve no tsy ho hita eo ihany izay anaovana azy? Tsotra ery angeza ny filazanareo azy izany e. Tsotra mihitsy izany fa indriny te hanan-sarotra izany io e. Fa sao dia heverinao fa ohatrin'ny ianao ary neny a. Ianao manana fovaty fa tsy zavelively. Heverinao fa tsy mba malahelo ny anaovanao an'sany moa. Toy ny tsy misy izy aminao. Mangindry fa tsy hidirandry izany. Misy hidirako mihitsy. Oka izay ry zareo leo be ah. Za koa leo ka. Za koa ampoka. Tovolaka kafotra ihany ny fiainantsika torofanoela ka. Ny maly tsy miova e. Fa ahoana no mahatonga anao hiteny izany? Toy ny maly ihany ho any androany. To tsy misy fifaliana intsony ato. Indrindra moa rehefa lasa manao mission ianao. Lasa maimbo-bava daholo izay rehetrarehetra ato an-trano. Mendrika zahara raha miteny. Sandy koa moa lasa nandriny mbaravarana amiko mihitsy. Ny Irina sisa no mitabataba eraky ny tanàna. Efa lehibe reny ankizy rianta. Tonga amin'ilay ataon'ny vazaha hoe âge bête tonga amin'ny hatramin'ny conflit de génération. So mba tsy izany kosa fa tonga amin'ilay efa nahitsika fahiny. Inona izany rianta? Tsy tadidinao ve? Le reny akohon-kotrika todingany. Na le hoe le mitaiza zana-baratra. Maninona ianao raha tsy miteny toy izany? Tahak'izay ihany any ny teninao fahiny. Fa ianao ve adaly? Tsy fotoanany tahak'izay intsony izao. Ny tokony fandraisantsika tsara tsy misy romoromo toy ny taloha izao ny tokony atao. Amin'ny fomba ahoana nefa e? Zaho ara efa toy renireny kely reny ny fandraisany ahy. Fa dia inona loatra nefa ny nampiova azy toy io e? Mety nolay saika nandefasantsika izanatra any an-dafy angambe. Iny ny tena nahatezitra azy. Fa angamo efa nilazainao tamin'ny sahady iny. Tsy efa ny fanarahantsika ve fa isika mivady no ilaza amin'ny momba an'iny? Ohatray, fa tsy ianao ve no nitsetsetsoka nilaza an'izany tany aminy? Iza no nilaza taminao fa izany nilaza izany taminy ka? Dia iza ary? Tsy za koa aloha e. Dia tsy azoko mihitsy izany ka? Misy dikany inona koa moa izany ka? Efa fantany ihany izany. Ary reny fetsiny ka inona intsony. Ary maninona nefa ianao raha tsy manao ampoto io e? Hajao fotsiny aloha ny safidiny. Any aoriana ve tsy hahatsapany adotsony ihany izy? Mbola zazange izy izao riante. Rehefa tena tonga sainy izy, hifona aminao ihany. Fa ahoana mihitsy moa fiainako ny tsy mba mety milamina toy ireny fiainana milamina rehetra ireny. Nahoana ny teny angarana toy izao foana? Ino ndray ianao? Ka marina kosa izany. Tsy maintsy misy olana foana ny fiainako Rofanoela. Anjaranao ihany ny mampiravina izany rianta. Na nitatra izay efa roa. Dia inona izao no tokony ataoko ry ny Irina? Tsy haiko tsara mihitsy izay tena hevitra izy mivadika. Mbetika izy ireo mampiseho fitiavana amiko. Mbetika mila vaniny. Tsy azoko tsony mihitsy izy ity e. Dia tsy mbola fantatrao ihany ve fa fiatsarambelatsy ihany izany rehetra izany e. Inona ary nefa ny tadiavina izy ianao ka? Za ve malala izay tena tadiavina ihany fa ny andro fantatro dia tsy manaiky ny anaovan'izy ireo anao toy ny saribakoly a. Nisofiko izao no nandreny resaka izy ireo. Feno fanenenana tamin'ny fananganana anao. Ka tokony anaiky izany ve aho e? Ely izany ka izao no hevitra hitako ka ianao tsara. Ary alao ery an-jaridaina ery no miresaka fa eny tsy misy rindrina manatsofina e. So misy mahaenao ny resakantsika. Za vao andamoka eo ny tetika rehetra.
hoe to ary ny teninao e. Reto jereo tsara reto. Ary to fanafody atao inona koa ireo? Piteo tsara reo dia ataovy ao anaty rano lasopin'izy mivady raha riva. Sao dia Aza matahotra ianao fa fampatoriana mahery vaika fotsiny reo e. Ho restora izy mivadika afaka hitondra izay zakantsika isika dia andeha hitsoaka amin'izay. Isika telo mianaka mihitsy. sao mba tsy mety izao ry ny Irina. Ka mahita Mba hevitra marina e. ka mahita hevitra hafa noho izany ary ve ndry e? Sady ny tena fatratra dia ity. To mbola fanafody ihany koa. Ity indray dia hitsaboantsika ny sandy. Fa hitsaboana ny sandy ahoana koa e. Hitanao, fanafody lafo be izy ity. Tokony ho voavidin'izy mivady ihany raha te hividy izy. Fa zareo mihitsy ireny tsy te hivaky loha e. Efa tsy tiany fotsiny izao sandy ka tsy rarahiny. Fa taiza aloha nahitanao an'iny e. Mpitsabo. Dokotera mantsy. Dokotera vao tonga avy any an-dafitany no nanafarako an'izy ity. Dia tia netiny ity e. Ka tena mino ve ianao fa hasitrana azy iny e. Tena matoky ary mendrika fa mandehana amin'izay aloha fa sao misy mahatsikaritra eto sika e. Ary aza adino raha riva. Eny re, aza matahotra ianao. Fa saika adiniko sao gaga ianao fa mody angataka-andro tsy hiasana amin'ny madama reninao aloha dia mba hafahako mitondra anareo any an-tanàna. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy mantsy tsy maintsy hiverina aty. Iainao hainy toy eny. Mety tokoa izany hevitrao izany. Fa jereo mitazana eo am-baravarakely io. Eny tokoa. Ary aza mikoropaka toy io moa e. Ka ilozako ary ianao e. Tena ho tonga ihany ty ilay ho rehefa nandrazako hatry ny ela marina. Hiaraka ihany izay mianaka. Ary izay mianaka rery tsy ho ela mantsy dia tsy ahazaka iny fanafody nampitondraiko ny mendrika iny ny vatany sandy ka ho vita mora foana ny aminy. Ary ho tsoroko aminy amin'izay ny marina. Izany reninao niteraka anao ry mendrika. Dia mety ho inona re mahavaliny. Mino fa tsy maintsy hamela izy. Fa inona ny dikan'izao ry Fanuela? Lasa izy mendrika sandy. Tsy haiko rery anta. Zaho koa tsy mahalala tahaka anao. Ny kofra vaky. Tsisy tavela tsony ao anatiny. Very ny vola tapitrisany. Firavaka sarobidy rehetra lasa daholo. Izy roa vavy koa tsy hita. Asa, sao dia mba nisy nanao kidina pinina koa angamba e. Tsy nisy nanao kidina pinina izany izy fa ahoana koa ny alalanao izany. Jerenao ty taratasy ty e. Taratasy inona koa iny e. Vakio re. Vakio rehefa mangovotra be ihany ny tenako e. Tsy ahavaky an'iny mihitsy Vakio e. Iano tsara re ary aza tapatapahany. Ka vakio ary aza laozanao mitogaiko fotsiny eo fa vakio aingany. Any anta sy Fanuela. Ohatray, fa izy aloha nanoratra an'iny. Tsy hoe imendrika ve? Avelanao hamaky ty taratasy ty ve sa ahoana e? Ary aza kizitina toy io kory ianao fa vakio e. Toy izy e. Enoy. Any anta sy Fanuela. Tsy jiolahy na mpangalatra velively no nandalo tato an-tranonareo. Fa izahay mirahavavy no nanapa-kevitra fa haka ny anjaranay. Sao mantsy mbola hiova hevitra tsy haiko hoe fanimpiriny ianareo ka mety ho tanam-polo no entina mivoaka ny trano. Ny taiza zanabaratra tokoa ianareo araka ny hirahiranareo hatramin'izay. Ka aleo toerana hafa mihitsy indray no hitselarako. Sao tsy ho zakanareo ny fipokako. Isaorako ihany anefa ianareo tamin'ny vitanareo hatr'izay. Hovaliako amin'ny sady zazana loko ny kibonareo ny sovitanareo tamiko fa aza matahotra ianareo. Aza matahotra ihany koa fa vonina hitaiza azy mandrakizay aho. Tsy toy ny nataonareo. Faritra ny manantena ka raikitra voatorakovitra. Fa inona daholo ny dikan'izany ry Fanuela? Efa lasa onrery zareo zany. Sady aleo ajanona any koa ny taratasy iny fa mandreraka fotsiny. Dia izay fotsiny ve ny hitanao teniny? Nefa ny zanakao roa be izao ny tsy hita ka. Ka inona ary no lazaiko eo ianao e?
raha nataoko tokoa ange ny fanadihadiana dia ianao ihany ny fototro izao rehetra izao. Mandehana ianao raha hitady azy ireo any. Andray ry Fanoela, izany ve no ataonao rehefa voaty? Hita fa raha tsy ny fankalanao ansandy izao ny nataonao ny bahan-toerana sy nabaribarinao tsy ho nisy ny toy izao. Fa izara no miteny ianao fa tsy tiako sandy. Hita fa izay ny marinako, tsy tianao sandy. Tsy misy an'izany tsy tia azy izany ary Fanoela. Tena noho ny fitiavako azy indrindra aza ny tena tsy nanatonako azy. Malahelo loatra mijery azy. Tsy laitrako ny nahita azy. Malemy tongotra na tanany eo anoloako. Nefa tsisy nininasiko atao. Everinao fa inona moa no nataoko tao amin'ny efitranontsika isaky ny tsy tao ianao. Tsy nitomany. Everinao fa moramora ho an'ilay reny niteraka ve? Nijerenjanany tsy mba mitovy amin'ny olon-dehetra fa mijaly tsy efa-metsika. Tsy te hita ny fijaliana ary Fanoela. Tsy te hita ny fijaliana fa tsy hoe tsy tia azy izany. Biby inona no tsy tia anjanany? Te heverinao fa hambaka an'ireny ve ahy? Mba manahoana ary izay dada sy neny any? Asa rery sandy tsy lampitsaina ve izy tsy misy mpanelingely? Fa inona koa ty mahazo andre maimaina toy io e? Miareraka manandro aman'alina ankehitriny fijeriko andre. Dia izany ve no mahatonga andreo toy izao e? Ny Rina aza nge efa niteny fa tsy maintsy misy fiantraikany toy izany aloha ny fanafody amin'ny voalohany e. Dia avy eo isava ihany izany. Avy eo aho sitrana ka inona ny tokony hampanahandry eo? Jereo angendry e. Lasa kaoka kely ery. Izao akely hoe mahareta fa hanana ny soa. So mba tokony hajana ary ty fanafody ty. Findrify adaly. Izay koa le efa nilazain'ny Rina fa tsy azo hajanona mihitsy ny fanafody ninona amin'izao fa tohizana foana. So mba haninenana k'izao marina. So tokony anatina mpitsabo ihany sika. Tsisy fahatamperana koa ny saosao ndry fa mandreraka ka aoka izay. Ka inona no ataoko raha maninona eo ndry e? Iza tsony mba havako eo? Leobe hamihaino ny rediredy ndry fa tena aoka izay mihitsy e. Sady te atoro koa izany ka avy alao aloha hakaina kely ka. Ilosako ary ndry raha te atoro fa aleo koa ikarakara sakafo fa azo mandro any. Efa ho avy eo izay ny Rina. Eny marina. Efa ho avy eo tokoa izao izy. Hoeto any amin'izay dokotera namianao an'ireto fanafodiny sandy reto amin'izay ary ny Rina. Fa inona koa no mahatonga anao hitady azy e? Jereo ange sandy e. Mifoto tsy atsatrandrao manalina. So mba maninona eo ny zandriko. Zandronao taiza koa io e? Adray izany fiteninao. Hita fa izany ny marina koa. Na ho faty eo ary tsy mahafaty antoka. Fa inona koa ty mahazo anao e? Maninona ianao miteny toy izany? Tsy hitako izay hiatranao azy. Ny nanaovan'ireo ray aman-dreniny ianao ary tahaka ninona? Fa ny eliko ny ray ve aminao eliko ny zanany? Tarana boanjy fotoboanemba. Mba fantatrao moa ny ataon'izy mivady eo sao? Inona indray? Manao ny taratasy anaranareo tsy ho zanany. Tsy mino an'izany kosa ka? Ka lazainao hoe mandainga indray ahy izany e? Jerenao angety sandy e. Tena lasa fotsy be ohatry ny taratasy. Aiza koa izay eo e? Jereo e. Aleo fazina mihitsy aloha. Sandy Mifatakindry tena tsy mahatsiaro tena mihitsy tiry ny Rina. Aleo entana any amin'ny hopitaly ka? Za kosa aloha tsy mahatonga any e. Tsy nahampoziko ianao ny hivadika aminay toy izao ry ny Rina. Marina e. Hivadika aminao? Sanatria izany. Fa ny anampianao an'io tsy zakako. Sady tsy taovanao nge io tsy volovolonao e. Ary ianao io mba iza no mampirisika ka halanzandriko ka? Taovako ianao sa volovoloko? Raha mba fantatrao mantsy a. Ninona e? Tsy manam-potoana iain'ny rediredinao fa hitondra anjariko any amin'ny hopitaly. Tsy misy mivoaka izany eto e. Tena efa lasa dala ianao Marina fa mivery e. Na dala na endry zay no izy. Tsy misy mivoaka eto izany nareo. Fa andraso eo ny hafatesany. Avy eo azavaiko aminao ny zavadrehetra.
Mifona rery ny Irina, ao re mandeha aminay e. Ivoaka eo foana ianao rehefa tapitra tanteraka ny aina io e. Fa izao aloha midira, fa idiko lakile avy any ivelany trano. Ary indray tsara sao taperika aloha amin'ny fotoana eo ny aina io. Fa inona loatra re nahazo an'ny Irina na tonga azy anao toy io e. Ary inona ny dikan'izao? Marina inona no hazavainy amiko? Na re ny ataoko hoe jereo ty sady mila fitsaboana maika dia maika. Aleo fahatsoko telefony neny fa soa maninona ity any sady. Fa tsy tany ty telefony ity teo. Allô? Allô? Mendrika ihany ty. Mitsia aloha ianao fa tsy maninona izany aho e. Dia no tsara ry aho e. Marary mafy sandy. Mitony io aho ianao fa mila fitsaboana maika fotsiny izy. Ka tsy afaka re izay fa midy atao trano e. Mbola tantara lava izany fa makanisa fotsiny aloha aty e. Ka tsy haiko re ny adresy fa makanisa fotsiny aty Ambohidratrimo dia avy eo atsoy aho fa atoroko anao an telefona ny lalana e. Izay kely ny ena ry sandy fa tamy miaritra kely fotsiny sisa. Fa maninona ny zanako ry ny Irina? Nataonao inona ny zanakay? Ary toa iramsefana. Zay fa ainy ianareo e. Mandeha ihany ny fotoana, dina lafo ny resegonda. Aiza zanako ry mendrika. Io re izy fa atsoa ireo infirmier ireo hibata azy e. Lozanao zao ny Irina. Tady dio fa feno polisy ny tanàna so mitady hitsoka eo ha. Andao manaraka ny any amin'ny hopitaly aloha. Avy eo hita eo izay anaovana anao. Andao re ry dada fa izay lozanao be resaka eo a. Miakara tao anaty fiarangakaingana ianao ry ny Irina. Raha dala kely foana hono sika dia tsy avitra tsony sandy ary dada sy neny a. Ary azany tanondrika toy io re ianao fa efa voavonjy izy. Menatra anareo aho e. Raha tsy netiko nanaraka ny tsoka izao izy dia tsy hovoan'ny ohatr'izao. Fa inona marina rery mendrika ireny fanafody niangona tamin'ny rano reny? Eny tokoa? Tsy haiko rery dada. Ny Irina ihany nahita an'ireny. Ny Irina? Fa ahoana izany ry ny Irina? Inona ireny fanafody nomenao an-janako reny? Lazainy fahasitrana ny sandy hono. Nefa dia reny mihitsy ara hono no nahatonga anazy tsy natsiaro teny. Nitadiavinao ny pozonina ve ny zanakay e? Dia ho izany tokoa very ny Irina. Toa tsy miteny tsy mivola ny tiany Irina. Fa nakaiza ny lelanao ry ny Irina? Manomboka eto ary dia alefa ny anarako iray manontolo no iantsonareo ahy e. Beby ny Irina no anarako. Beby? Beby? Beby tokoa raha havako. Beby izy e? Eno a beby iza? Beby. Beby. Ay! Tadidinao ve Fanuela? Le beby tany amin'ny hopitaly? Ka tsy misy tokony anatonanao anay nge raha izany e. Efa nifanaraka sika? Fa izy io ry dada sy neny a. Mandeha ny aloha anao ry mendrika mijery ny sandy. Avy aloha aloha izahay resaka. Azana fiainana ny marina izany ny ankizy. Avy aloha izy resaka. Avy aloha izy halala ny marina. Fa marina inona foana e. Toa tsy misy miteny nareo mivady. Avy aloha lazako azy rehefa tsy hiteny izy ireo e. Tsy henonao izany aho e. Ny henonao ihany na toy izao an-jandroko. Eno izy ry mendrika. Manakambara aminao tokoa izy. Tsy fidino ary mendrika. Tsy fidino any na nomeanao azy mivady. Voatery n'ity fiainana be setrasetra ity a. Tsy ho toy izao mihitsy ianao raha izao no nitaizanao. Asa mety ho matin'ny anoanana mihitsy aza angamba. Fa inona daholo izany rediredinao izany fa tsy azoko e. So mba adala ary io ry neny a. Tsy adala io anaka. Tsy adala izy e. Ka inona ary no tiany ho lazainy e? Izany renonao nitondra anao 7 volana an-kibo. Tena efa adala mihitsy ilay raha matoty marina e. Manaiky hafa be ny lainga. Efa nolazaiko anao nefa ny mahazanako anao kosa tsy lainga.
reo izy mivady ray aman-dreninao vavolombelona. Marina ve izany ry dada? Eny anaka, izy tokoa ilay niteraka anao. Dia lainga daholo izany reny nilazanao tampoka fa tsy tia intsony izy mivady reny. Nilazanao fa nanary atsy ho zanany izy ireo. Ay tetika efa voahomana ny ianao. Ifonako reny anaka, somba akalazy mantsy ianao ka ho tia ihany. Dia vitanao ve ny nampiady anay ry Iriny ry bebo mantsy. Izay izany no antony reny a. Nefa dia ny andefa azy anatra any an-dafy any ange no nampanantenanay anazy. Fangahotsy hoe amerina any amin'ireo olona tena niteraka. Fa ianao ve adala ry Mendrika? Izany ve dia inonao hoe? Zanako ve ianao dia omeko anisa ka? Zanakao anga? Zanako ianao ry Mendrika, mbola averika ihany fa noho ny fitiavako anao no namelako anao tamin'izy ireo. Afaka mpanantenanao inona moa raha izany no taizanao e? Ny fiainako ary tsy zarizary. Everinao fa tsy mba marary moa foko miainanao miantso azy ireo hoe neny hatramin'izao. Mangina aloha ianao ry neny fa aza mitomany toy io a. Etsy io indray ny aretinao. Ary aza matahotra fa zanakao ihany na tsy naloko ny kibonao ary. Ianao koa ry dada, raiko foana ianao. Ianao ry Nirina, na dia natsangan'izy mivady ary tsy ho veriny tsy iray raha aminao. Zanakao koa hafa kosa melohako ianao ary tsy hamelanao mandrakizay no ny saika aminao zandriko. Nareo samy nanana safidy na ny ananganana na ny anao izay asony fiainako ka nanome hozanahan'olon-kafa. Samy safidiny ianareo. Ny anay sy santo kosa tsy nisafidy izany izay fa izay ny vokatry ny safidinareo ka tsy asaraka anay ianareo. Ka noho izany tsy lafiko fa samy reniko ianareo fa ndrahavaviko no safidiko. Misaotra kely amin'ny fitiavan-driany izany ry Mendrika. Ianao ve tsy tia azy dia izao koa ny ankahala azy e? Tsy tia azy izany akiny tsy nanantonako azy hatramin'izay a. Onena, tsy laitrako ny mahita azy malemy. Zaho anatrika azy nefa tsy afaka anao ninina mba hanampiana azy ka aleoko tsy nijery azy. Tsy maninona fa aleo hoany izany e. Fa raha tia haka amin'ny foko ianareo dia alaivo aloha ny fondrahavaviko. Fa raha tia azy nareo dia ora amiko ny tia nareo. Ary samy mandini tena hoe tena mendriky ny antsoina hoe reny marina ve nareo. So hitomany randrana manendrika ny hafa ka ny zaza no lazaina ho zana-baratra avy eo nefa nareo manao ny ataonareo. Zana-baratra. Tantara nosoratany Aina Aisha Soloflala. Novelomin'ny Solofo José. Saoly. Nicole. Louise Raveloso. Faniry Antarinivo. Nandray feo Liva Soloasina. Nana Totosa Mamy Andriamaromiaina.